J'ai tellement des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV. Coco Taïrai, des salam ronono ray very, cacao, coco, mofo dipaina tapany, izay mitondra hery sy tasaka mandritra ny tontolo andro. Andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Lolotranao ny fampahalalam-baovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. INA, plus raffiné que jamais. ITA, huilerie industrielle de Tamata, hisatra telo sy roa arivo. Lolotranao ny fampahalalam-baovao. teo ankazomanga no nanome fotoana ireo mpanaradia azy nivondro ny kandida ary tamin'ny raiky amin'ny folora sasany brigadina tena toerana ireto farany avy hatrany dia roso midi nateo aza ny bomba mandatsadranomaso nataon'ireo mpitandro filaminana azy ireo analiny maro ihany koa ireo olona tonga nanotrana ity hetsika ny kandida ho an'ity androany ity lehilahy efatra sy vehivavy iray no voasambotra ny mpitandro filaminana androany maraina nandritra ny hetsika izay nataon'ireo vondro ny kandida teo ankazomanga fiara-katikaty iray ihany koa no nigazan'izy ireo avy hatrany dia notifirin'ireo mpitandro filaminana amin'ny paintball ireo vehivavy sy ny ankizy mivorivory tena amin'ity toerana nanaovana ny hetsika ity tranga izay melohan'ireo olo-pirenena tanteraka ty janona ny tolona ary toy ny alatsinainy ho avy izao ny hetsika araka ny fanambarany ny collectif de candidat misy araiky ambin'ny folo raha ny fanambaran'izy ireo androany tolakandro ankoatry ny eto an-taninarivo renivohitra anao fihetsikatsainy ihany koa ankilany ny faritra tsirairay avy manamafiatrany ny antso efa nataony anajana ny zoma olombelona ampitsarina tsy misy atakandro ny fampiasan-kery sy ny fifandranitana amin'ny endriny rehetra ny onivony FFKM raha araka ny fanambaran'izy ireo ny ariva teo ireto faran'izay miantso ihany koa ny fiangonana rehetra hanokana 10 minitra hitondranambavaka ny firenena ho an'ny andro ny rampitso nanetra ny maro ny nanahita tampoka teo fa nofoanana ny fanapa-kevitra norasy ny préfet an-Antananarivo mahakasika ilay couvre-feu profo manambara fa tsy baiko tokana no milatsaka amin'ny préfet malona ny toedra raha ankehitriny ary maro ihany koa ireo teo lohany amin'ireo tompo baifana ny antsipiriandreo ary arahinao afaka segondra foy Anterana ny araba finaritra tompolasy tompovavy manasanao naraka ny vaovaon'ny Kolo TV amin'izao aliny sabotsy fafito ny volana Octobre taona 2020 izao eto ampiadoana dia ilanatsiny ny amin'ny fahatarany fampalalam-bavao noho ny fanotosana ireo ataontsika hoe fandrindrana ireo sary maro samihafa teny kianja tamin'ny zavanisy ho an'ity androany ity sapiariritsony fa dia raha ny zavanisy androany dia teo ankazomanga no nam'ny fotoana ireo mpanaradia azy ny vondrony kandida ary sy tamin'ny raiky ambin'ny folo raha sasany antoandro tanoany no nigadina tena toerana ireto kandida ireto avy hatrany dia niroson'dy nateo aza ny bomba matanjadranomaso nataon'ireo mpitandro filaminana azy ireo analiny ny olona tonga notrana ny tiabe ny ireto kandida ireto ho an'ity androany ity lehilahy ray nafosona nitolatsika ny antsipirian'izay tamin'ny raiky ambin'ny folo ora sy sasany no nigatona teny amin'ny rompovoanan-Kazomanga ireo vondrony kandida araiky ny fotoana ny fanomezana maro ny mpanaradia azy tonga tingy ary avy hatrany tsy adiany azo any tamena ambary ireo vondrony kandida sy ny mpanaradia azy
orakoraka no nataon'ireo olona maro nanaradia. manoloana nisy SEG Antanimena no niandry ireo mpitandro ny filaminana ary tsy niandry ela fa avy hatrany tsy hady hanandefa ny bomba lacrymogène tamin'ireo avondry ny kandida sy ny mpanaradia azy ireo. naratra teo amin'ny tongony vokatry ny fitifirana nataon'ireo mpitandro ny filaminana nanditra io hetsika io ny filoha teo aloha marika Aravalmalana olona maro ihany koa fa no naratra vokatry ny fitifirana tsy nijanona teo ihany sy ny fanaparitahana nataon'ireo mpitandro ny filaminana. naharitra 30 minitra teo fa ny fifandonana teo amin'ny mpitandro ny filaminana sy ny mpanaradia ireo kandida. nitaraina vokatry nisy ery famoretana ataon'ireo mpitandro ny filaminana ireo olom-pirenena. Nisy tao aminay tao zany tompo koa tena sarotra be ilay satria zay tao ambany tao zay tsy migrefy tsy maninona nefany zay tena tsy azo mena tao ambany tao vokatry le tsy haiko hoe le lacrymogène zay na bomba le le izy tena hatramin'ny ankizy kely toa dia tsisy azo iainana toa dia masika be tsisy ny ankizy kely areo mbola tsisy azo iainanao tena mbola ifampivelomana hatramin'izao. Za miteny anareo zao tena hoe zara raha miaina zao mivoaka eto fa tena mampalahelo be le izy fa mba mingava fitondram-panjakana mba handinika kely an'izay. Tsy niala ireo mpanaradia fa niemitra fotsiny ihany ary fiavona androso hatrany. Fotoana fohy atao ary ny fifandonana ny gadona teny antoerana ihany koa ny kandida ajo Andriananarivelo sy teny Randriana Soloniaiko saingy avy hatrany dia anodaroiny ireo mpitandro ny filaminana bomba mandasan-dranomaso.
tsy janona amin'izao ny vondriny kandida fa hitohy amin'ny alatsinainy ho avy izao ny tolona amin'ny fampanajana ny lalàna eto amin'ny firenena sy ny fametrahana fividianana madio sy mangarahara hatrany ny fanazavana. Izay ny zavanisy teny ankianja teny ny popoka ny lacrymogène dia ireny ny araka ny hitantsika amin'ny sary ireny ny zavanisy niezaka nanangona ny vaovao maro samihafa ny mpanao gazety izay mbola hotaterina amintsika anatin'ity vaovao manaraka ity ankoatra ny kandida filoha pirenena Marc Ravalomanana nisy akory olom-pirenena naratra mafy vokatry ny fipohan'ilay bomba Madagasikara tamin'ity androany ity dia natao tao anatin'ny filaminana aza ny diabe niaraka tamin'ireo kandida nisy ihany koa ireo mpanao gazety izay naratra nitra ty etsika ho an'ity androany ity. Ianao zao voa manahoana ny fandraisanao amin'ireny? Efa tena tsy rary nitsony mahitsy aloha mila mijoro zany tsika malagasy tena mila mijoro hoe manohatra an'ireo mahitsy fa tena tsy rary nitsony zao ny ratra zao tanareo tsara zao fa zay tsy emitra zay tsy emitra fa tsy maintsy ataonay zay mba afaka. Izay ny fanehoan-kevitra olom-pirenena naratra mafy taoriny ny fandefasany mpitandro filaminana bomba Madagasikara ho an'ity androany ity. Ny aina tao anatin'ny lacrymogène tanteraka ny tena an-tanimena sy ny manodidina androany. Hatramin'ireo kandida samy kofy ny bomba Madagasikara avokoa ka tsy nalopeo na nisy aza ny fampiresahana natao tamin'izy ireo. Fampiasan-kery amin'ny vahoaka tanam-polo tahaka izao. Ankoatra ireo olon-tsotra izay naratra vokatry ny fanapohana bomba Madagasikara ihany koa ny mpanao gazety ny fahitalavitra MBS na efa niezaka naka ny toerana hanatanterana ny asany azy. Voaka maro araka izany no tonga namali antso ho an'ity androany ity izay manapirofo ny firaisana amin'ny tolona ho an'ireto kandida misy 120 ireto. Tokony alamina araka ny tokony izy ny fanantanterana ny fifidianana ho hatrany ireo fanehoan-kevitra ireo olom-pirenena. Dia fitiavan-tanindrazana ilay satria misy zavatra tokony alamina zany eto aloha zavatra tokony alamina eto mialohan'ny fifidianana zany satria zalahy zany sady zoera no mpitsara donc tokony alamina zavatra rehetra zay vao mbosa amin'izay tsika mba hisin'ny hoe tena safidy-bahoaka misy eo ao zay zany no ny raha misy amizika io tena didijado. Ya, zaki io ava mifaritra savana. Zaki io zanak'olongo mpitolony tamin'ny 47 dadilany dadilany dada mamanay. Ka na oviana na manakory zahay tsy maneky vazaha hitondra Madagasikara. Mitohy ny tolona raha ny fanazavana ny andro ny alatsinainy ho avy izao.
lehilahy misa efatra sy vehivavy iray no samborony mpitandro filaminana ho an'ity androany marina zany nadritra ny etsika zay nataon'ireo collectif de candidat teny Ankazomanga. Fiarakatikatraray ihany koa no nigiazan'ireo mpitandro filaminana. Avy hatrany dia notifiriny mpitandro filaminana tamin'ny alalan'ny paintball ireo vehivavy sy ny olona zay ataontsika hoe nitangorongorona amonjy an'ity etsika ity ho an'ity androany ity tranga zay melohan'ireo mpanarabavao. Olona misa 5 no voasambotra ny mpitandro ny filaminana nandritra ny etsika fampanajana ny lalàna nataon'ireo vondro ny kandida ny maraina teo. Tamin'ny 7 maraina no efa niantsona teny Ankazomanga sy ny manodidina ireo mpanaradia ny vondro ny kandida. Tsy tara ihany koa ireo mpitandro ny filaminana fa avy hatrany hiadiananao ny hery famoretana tamin'ireo mpanaradia sy ireo olona manodidina teny ihany. Paintball no nampiasain'ireo mpitandro ny filaminana nanaparitahana ireo olom-pirenena ny maraina teo. Tifitra izay tsy mifidy na zaza na vehivavy fa avy hatrany ady atofiriny ireo mpitandro ny filaminana izy ireo. Ary tsy misy ihany koa ny elanelana fa izay azahoana azy dia itofirany ireo mpitandro ny filaminana azy. 5 metra zalamo manendy antony andramana hoe raha hoe amin'ny tele gendarme hoe tsy mahafaty tony tsy mandratra mba mandramana andray mandeha asina gendarme andray mandeha dia asina amin'ity nitarehany eo amin'ny 5 metra fa rehefa tsy mahafaty io na tsy mandratra dia hitantsika io fa zao tsy rariny zao hoe zaza mambay vavy veny ny tolona fahamarinana dia zao na melesana azy zao zalava tena rokifanany amin'ny tarehy. Olom-pirenena tsotra mampiasa ny arabe no isan'ny no samborana ny mpitandro ny filaminana. Fisamborana izay niaraka tamin'ny fikasihan-tanana. Satsaka hoe zany tsy mana andao fa hoe zay gasy zay zany fa zay aragaza ataonareo azany fa sy kelike zany ero olona rehefa zany ataonao azany olona rehefa rehetra tsy sahitikeo zany ahitikeo hoe olona rehetra rehetra tsy sahitikeo zany ahitikeo ohatrandrena tositosika hoe Casa tono sai ma sai ma puro. Leva puro. Sai, allora ma tu guarda casa tu. Puta pagano. Non lo vedo pagano. Santa, yo. Ele não carregou? Fiara iray niantsona teo amin'ny atobo fiantsonany nisy taxi be teo Antsaramasay ihany koa no avy hatrany ady anogiazana ireo mpitandro ny filaminana niaraka tamin'ny fitaovana rehetra tao anatiny sy ny olona nitondra ity fiara ity izay olona miisa 4 ary vehivavy ny iray tamin'izy ireo.
saingy tsy nanakana ireo mpiaradisy iandry ireo kandida anao ny tolona nisy afandroana nataon'ireo mpitandro ny filaminana raha ny teny Analakely kosa indray vao maraina no sakanana tsy hiditra ao amin'nisy afaritra Analakely ny sy ny manodidina ireo mponina nakatona ihany koa fa ny toeram-pivarotana rehetra ary tsy nisy afaka nivezivezy sy nanao ny asa andavanandro ireo mpivarotra roso ny disy hoy ny mpanaradia ny vondry ny kandida ary tsy hempotra izy ireo hana eo aza ny hery famoretana ataon'ireo mpitandro ny filaminana tsy asikitsika resaka betsony fa ireny ny zavanisy nataon'ny mpitandro filaminana ho an'ny vahoaka izay tanapolo tonga teny Ankazomanga sy ny manodidina tamin'ity androany ity na eo aza ny fampiasan-kery sy ny hery famoretana ataon'ny mpitandro filaminana itoy ny tolona hoatran'ireo olom-pirenena tonga nanatevin-darana etsika ampilaminana niarana tamin'ireo vondro ny kandida misy 120 ho an'ity androany ity ity etsika ampilaminana ity izay tsy aivina fa nanaovany mpitandro filaminana fanatsahana ny bomba matatsa dranomaso tsy ampempotra ireo olom-pirenena tonga nanatevin-darana ny etsika ampilaminana ny arahan'ireo vondro ny kandida misy 110 androany ny fampiasan-kery sy ny hery famoretana ataon'ny mpitandro filaminana raha ny fanehoan-kevitra izy ireo ireto farany izay tsy anaiky hatramin'ny farany ihany koa ny hitondran'ny vazaha ny firenena fa hijoro hatrany ho an'ny taranaka faramandimby olona mitangorongorona dia atoaka zalamy bomba mandratsa dranomaso iny tsy haiko hoe zay ve nieritrereto zala hoe ampilamin-javatra tsy voamiasa tsy mbola tsy voamiasa tsy milamy io satria ny antony ny olona ane mba maneho hevitra kalalany droit zany fa ny problème de zao atao hery famoretana oatra zao ve nieritreritra vizy hoe fa raha andeha fifidianana io hoe amin'io endriny io de hoe ampilamin-javatra io voamiasa io lozy satria eo zay avambolava zao tonga ty faneo tsara fa niompona ihany alain'ny olona andrasin'ny olona eo ampanaovana asa dia alain'ny olona zao mikaly dia manao andrenakanjo ny andro rajoelona reny efa roapolona miaraka zany ve dia hoekena fa zay tsy maintsy mitolona hatrany farana hiatra fahafatesana azy io fa tsisy manaiky an'izany eto fa zao a miandry zay reo olona manao hery famoretanareo dia tadio tsara fa zao manana vady amanjanaka reo a manana zanaka manjafy reo a misy farana zavatra rehetra zay tsy maintsy mitolona ary tsy maintsy heretana hatrany farana io ninina ataony zay mazaka foana na lacrymogène io na ino tsy ampaferina lefa maty tamin'ny 7 février io tanindrazana sy ny taranaka ny hijoronety dia mifahamarinana sy ny fampiarana lalàna dia noavin'ny taranaka sy noavin'ny Madagasikara ray manontolo dia tsy mampanenina anay le hoe ireo aloha fa milala orona daholo ny olona rehetrarehetra fa tsisy olana na tsisy olana engane tsisy aina fohy fotsiny tsisy miembotra mihitsy tena tsy akihembotra mihitsy matoa zay mijanona eto efa nisy eo amin'ny adiny roa zao no mipoaka teo ny lacrymogène fa tena mbola eto zay mbola reo ny olona zay tsy mila vazaha zay tsy mila vazaha na Cédric na Bertrand ka tsy vitany rehefa mampahantra vahoaka mbola mandika lalàna mampiasa fitaovam-panjakana gendarme zany ane fitaovam-panjakana tsy raha joelona ny manakarama an'izany fa ny vahoaka volanay ny manakarama andreo zay ny deban'ireo
itoy ny alatsinainy ho avy izao ity hetsika ampilaminana irahan'ny vondron'ireo kandida ho filoha-pirenena misy 2 ity ho fampanajana ny lalàna eto amin'ny tany sy ny firenena fa ihany koa isiny fifidianana madio sy mangarahara ary ekeny rehetra. Tsy ny teto Antananarivo renivohitra ihany no nisy ny hetsika ho an'ny androany fa zareo tany tolo-iara koa dia niombo-po ary ny refeo tamin'ireo kandida misy 210. Nilatra namakivaky ny tanànan'ny tolo-iara tao am-pilaminana ireo mpanoana ny collectif de candidats tsy navela ny azo ny kianjan'ny demokrasia ao an-toerana ka nijanona teo amin'ny postre ireo vahoaka maro samihafa. Rehefa tonga avy eo dia tonga ny mpitandro filaminana araikitra ihany koa ny fandefasana ny bomba matanjadranomaso vokany. Vehivavy iray naratra mafy vokatra ty fipoahan'ny bomba matanjadranomaso nalefan'ny mpitandro filaminana ity. Andeha rahantsika ny sary makasika ny hetsika tao tolo-iara zay. Maestro, matang. Rano. Tsy magnino madame fa. Totany raha takinay. Ravaina ny CENI, ravaina ny ACC, ravaina ny gouvernement. Avoaky ny Argentiny, rina zay natao fisamborana dokotra teny amin'ny sisiny samborana. Mitaky fandavanareo zay satria be loatra ny doublon ny tsy fanjaria ny liste électorale. Mitaky fandavana ny ACC satria manitsakitsaky ny lalàna o rehefa haiva frantsay zao mbo avela hilatsaka eto Madagasikara. Tsy manaiky vazaha hilatsaka Madagasikara zahay, tsy ekenay ngahy ara-belona hitondra ny taninay satria gasy efa nandasaky ny rano. Ireo ray aman-dreny tamin'ny 1947 lovaina ty afara tsy mbola haverina eto Madagasikara ny fanjanahana ny gasy fa voalohany gasy ampanosany tena. Amin'izao fotoana zao lasa 20 ny vidiny vary. Tserany aina tsy mahavily vanjatsery tsy mahavily ny tao fianarany ray aman-dreny. Zany rehetra zany dia tsy ilaina ny gouvernement fa gouvernement efa nanaovan'ny assemblée motion de censure io. Gouvernement efa boka kafona. Tsy mila gouvernement kafona zahay, tsy mila gouvernement boka zahay, tsy mila gouvernement matsatso zahay. Raha vao zao de zao ny gouvernement io, raha vao io CENI io, raha vao ny izay ny takinay, tsy maro ny raha takinay fa izay. Ary fa nitsaky tandarana sekenay, avao ny SDNTIM rina. Tsara play raha izay ny baka tolo-iara any izay vetivetsika mahajanga ao ndraiky kosa nosakarana sy velany haneo ny evany teo amin'ny 15 demokrasia ihany koa ireo vahoaka sy ny solon-tena ny vondron'ny kandida ny tolakandro teo tao mahajanga reny votriny faritra Boentao nambaran'izy ireo fa manjaka ny jadona ito amin'ny tany sy ny firenena ary tsy avela maneo hevitra ankalalana ihany koa ny mpanao politika ivelan'ny tondra fanjakana. Ndeha rahantsika ny atsipirina zay entiny anjarobara.
miariary ny tsy fanomezana lalana aneo hevitra ho anireo antoko politika sasany eto Madagasikara voasaka ny mpitandro ny filaminana ary tsy navela aneo hevitra teo amin'ny kianja ny demokrasia ireo solotena ny vondro ny kandida raika ambin'ny folo taty Mahajanga io tolakandro io. Hitanareo vahoaka jiaby eto Mahajanga ny tsy fahalalana ny parti politique sasasasany na izay hay solotena ny kandida eto Mahajanga tsy ekeny le fitondram-panjakana eto mihitsy zany raha ohatra ka anao zany tsy parti mpanjakana manafetsiketsena dia efa voararany lalàna zay zany baiko natao naraboaka fitondram-panjakana eto Mahajanga ka noho zany hitanareo reo vahoaka be dia be tonga reo dia nanapa-kevitra fitondram-panjakana nanapa-kevitra miaramila gendarme police fa tsy azo ataonay izay solotena kandida raika amin'ny folo mihitsy mihoana amin'ny vahoakanay eto dikan'izany mbola misy jatona eto amin'ny tany misy firenena indrindra eto Madagasikara eto Mahajanga zahay amin'izao fotoana zao tonga zahay ampilaminana jereo reo mpitandro filaminana gendarme police be dia be tsy fankahitana efa mirongo basy mirongo tokam-piadina erany Mazenga amin'izao fotoana zao ka ahoana moa antsika irosa amin'ny fifidianana hoe fifidianana malalaka madio mangarahara zao zay indray iresaka amin'ny vahoakanay avoasakana atsika amin'ny tena zao misy antoko miara-dia ny fotona-panjakana manao zavatra tsy sakana aminay tompoko dia jadona zavatra amin'izao fotoana zao zay dia tsy verin-dalana mitohy an-trano fariny tolonanay eto Mahajanga iaranay amin'ireo vahoaka Mahajanga sy ireo solotena kandida raika amin'ny folo amin'izao fotoana zao. Tsy fotoana ny fampiasana herintsony izao satria firenena iaraha-manana i Madagasikara afa tsy natao ho an'olon-tokana velively raha ny nambarany ireto solotena ny vondro ny kandida eto Mahajanga ireto. Hitantsika tokoa zany hitanay tokoa ny fahavononantsika izay tonga teny amin'ny lapan'ny demokrasia kanjo ny arantsika nahita ny araha-malala izay fanjakazakany baikon'ny vazaha izay tsy mamelatsika malagasy aneo hevitra aneo tsy fahazakantsika ny tsy fanaran-dalàna zay taony mpitondra kehitriny. Firenena iaraha-manana ty tsy maintsy miaraka tsika mifampidinika tsy maintsy miaraka sika maneho hevitra ary ao anatin'ny fitoniana eto dia ambarany tsara ho antompona ndraikitra zay manome baiko tsy fotoana fanehoterena intsony izao tsy fotoana fampiasana forsa ho an'ny vahoaka izao fa fotoana fiatrena mifampidiniana eo anivony samy mpiretan-drazana ko mankasitraka mankatelo amin'ny vahoaka Mahajanga ray manontolo manohy ny tolona isika manohy indray tsika amin'ny alatsinainy ary tsy mijanona isika raha tsy tateraka tsaka sy andavony ny fepetra rehetrarehetra izay nangatantsika asoan'ity firenentsika ity. Mbola manjaka noho izany ny jadona eto amin'ny tany sy ny fireneny satria nosakanana ary tsy navela iresaka sy hitafa tamin'ireo vahoaka izay efa niandry azy ireo ireto solotena ny vondro ny kandida teto Mahajanga ireo izy ireo izay nanamafy fa mbola hitohy hatrany ny tolona ary manome fotoana ho an'ny vahoaka ny Mahajanga tsy ankanavaka amin'ny alatsinainy tolakandro ho avy izao indray. Raha misy zany le kianjan'ny demokrasia nefa tsy avela maneho hevitra ankalalana ny vahoaka ina moa zany no ilana zay kianjan'ny demokrasia zay fa dia anjara tsirairay no amelan'izay fa nanambara ireo kandida misy araika ambin'ny folo androany fa tsy hijanona ny tolona ary itohy ny alatsinainy ho avy izao araka ny fanambarana izay nataon'izy ireo teny Evandry iteny ankoatra ny eto Antananarivo itoy ihany koa ny any amin'ny faritra tahaka ny hita teny tany Toliara sy Mahajanga ary itoy amin'ny faritra maro samihafa ny etsika raha ny efa navan'izy ireo na eo aza ny sakasakana maro samihafa ary ny bambam-batantsaranomaso ataon'ny mpitandro ny filaminana. Taoriny etsika izay nataon'ireo kandida ho an'ity androany ity nanatanteraka valandresaka tamin'ny mpanao gazety izy ireo nitolakandro teo teny Ivandry nabarin'izareo tamin'izany fa tsy mijanona ny tolona malohana ireo fangatahana maro samihafa mahatonga ny tolona misy amin'izao fotoana izao etsika ampilaminana no natao ho hatrany ireo collectif de candidat saingy bambam-batantsaranomaso no setriny nataon'ny mpitandro filaminana afaka nivarotra ihany koa ireo mpivarotra tamin'ity androany ity fa ny fisian'ny bambam-batantsaranomaso no niteraka fikorotanana. Dia mampalahelo moa zany fa dia misy mpanao gazety maromaro naratra ny filoha teo aloha zay efa voalaza teo naratra mampalahelo ary mbola maro ihany koa ny vahoaka tsotra naratra tanatin'le zavatra mbola veriko foana tsy janona mihitsy ty adinay ty ary ady zay mbola atao foana anatin'ny filaminana tanteraka ary tsisy herisetra tsy mbola nisy mihitsy na trano anankiray vaky na olona anankiray nangalarina ny entany tsisy olona mihitsy hoe tsy afaka mivarotra satria zay nanao etsika afaka mivarotra daholo ny olona tsisy olana mihitsy fa mbola mitohy foana ny ady
amin'ny fahafahantsika mahazo fividianana mangarara sy madio. Le olana amitsika amin'ny teny zao efa ao le alabato efa anatiny famitana ny lisam-pividianana. Donc zany tsy azo ekena mihitsy io zay mahatonga anay miteny ary tsy nanaiky zay andeha Antsonjombe amin'ny 10 alina ve préfet miteny aminay any Antsonjombe nareo mivory tsy fanadalana olona ve zany monsieur le préfet. Zany tena zavatra manao tsinitsinina anay mihitsy zany. Mafisy candidat hajo arenanarivelo ihany koa fa fitondrana tsara-dalàna no tariny premier ministre Christian ka tsy azo ekena. Iabea ampilaminana natao nefa ny avaliny Julamboto no azo teo voatoraka grenade lacrymogène daholo izay candidat rehetra rehetra eo tsy mahagaga le izy satria fitondrana Julamboto io entin'ny Christian io ary ahoana ny afahana manao fifidianana ao anatin'ny miaraka amina olona Julamboto ohatran'izany. Ny antony dia hitatsika ireny vitany ny maka fahefana ary tsy afahan'ny président ny Sénat no ny antony manokana. Mino fa andray androany mbola fantatritsika le antony manokana na efa fantatritsika le izy. Ka ina moa zany manaka anazy noho ny antony manokana ihany koa tsy afaka ampanosonia candidat na ampanosonia ny délégué any bureau de vote rehetrarehetra androany. Efa tapaka tanteraka fampitokisana amin'ny voaka malagasy sy io fanjakana io. Na mafisin'ireo candidat ihany koa fa tsy marina ny fivizana fa misy amin'izy ireo no mety halan-daharana amin'izao hetsika izao. Tanao anay zao ny signal ve raha tsy le maratra fotsiny tsy tokony hipetraka le fanontaniana maratra na sady zahay rehetra tsisy niala mihitsy ary indrindrandrindra tsisy atody vaky na iray nandritra niny fihetsena zay natao tapilanina niny. Tsy olana ho an'ny fifidianana fotsiny ihany no zava-misy ankehitriny fa misy ihany koa ny olam-bahoaka maro samihafa raha ny hita amin'ny fiainana andavanandro. Tsy an'ny candidat irery ny tolona fa ho an'ny vahoaka malagasy iray manontolo. Tsy anay io zay nitarika fotsiny zay na hita izahay fa misy zavatra tsy mety eo amin'ny fikarakarana ty fifidianana ty efa nisiotona ny feon-dakolosy zahay hoe tsy mety ange ty zavatra ty fa raha io no toizana dia hiteraka krizy ndray io eto amin'ny firenena na melo na mandritry indrindrandrindra ao aorianan'ny fifidianana satria mitady fifidianantsika zay madio mangarara efa verina foana zavatra ekeny rehetra satria zay ihany lalana demokratika atogavana eo amin'ny fifandibiasa fahefana anarenana amin'ny firenena. Zao nefa ny zavatra nisy dia nijoro izahay tsangana izahay kanefany tsy problemana fifidianana fotsiny no hitatsika rehefa mihetsika le vahoaka satria manaraka ny vahoaka manaraka mihitsy ny vahoaka nandritrana zay 2-3 andro izay fa io dia taratra ilay efa krizy misy eto amin'ny firenena. Araka izany hitony ny alatsinainy ho avy izao ny tolona ataon'ireo candidat misy raika amin'ny folo ireto sy ny mpanaradia azy araka ny fanambarany ny tolakandro teo na eo aza ny fampiasana ny mpitandro filaminana ho ery famoretana sy hanakatsakana ny diabe izay atao amin'ny filaminana. Namanky sy nankahireo naratra vokatry ny lacrymogène nataon'ny mpitandro filaminana androany ny solontenan'ireo collectif des candidats. Namangy marary telo zay tsy navela nakasary tsy hitako ny antony aloha fa ao misy marary ray misy lavaka mihitsy atao amin'ny lamosiny mino zany zay fa tsy resaka ina moa tisy teo bombe lacrymogène io fa misy amin'le maratra ny aya mihitsy hoe nisy gendarme civil angamba nitondra grenade dia nanapoaka azy le olona narary lokany atao amin'ny lamosiny tsy azo tonga dia nanaovana pansement izy fa tsy maintsy miditra bloc opératoire olona tsy nanao tsy niaraka milahatra tamintsika kory teo fa avy niasa izy nidina amin'ny 105 mipoan'le izy ary raha le zay ngamba mahatonga ny fitondram-panjakana tsy mamela makasary satria le ratra tonga dia miteny fa tsy bombe lacrymogène zony iny fa mety bombe grenade tsy fantatro zay ny tena mampalahelo an'le izy dia zay solontenan'ny collectif des candidats
satria moa hitanareo moa président Ravalomanana naratra mafy koa ny tongony i président Robel moa fa hitantsika fa fanarary efatra amin'ny ela dia ohatrany tsy tratrany sony ny ambony fa solony olona roa ihany koa no afaka miditra ao dia nateo ara zany dia fa tsy afaka niditra fa solony candidat raika amby folo zay hitanareo teo tamin'ny conférence de presse teo aloha fa teo daholo le candidat lazaina hoe Citenitra ao lazaina hoe Brunel tsy ao teo izy teo tamin'ny zay tery amin'ny nanao conférence de presse tery amin'ny jamba tao daholo fa dia zay ozy zay hoe zay makaherin'ny vahoaka malagasy zay samijoro ary efa niteneninay fa zay tsy maintsy any amin'ny loana foana dia hitantsika tamin'ny filarana teo fa ny collectif de candidats teny amin'ny loana ary zahay mihitsy ara no tena nikendrendrareo tamin'le bombe lacrymogène fa nagaka fotsiny araky ny lazaiko teo le ratra nisy tao arina fihevitry ny olona dia hoe nisy gendarme civil tao dia tena grenade asana défensive na offensive kelikely na inona ndraiky tao napoaka ny tao fa le ratran'le olona aloha dia tsy ratrana bombe lacrymogène asana président olona telo zany nivanginay tao ny ray mantsy efa lasanody iaka zany ange ny mampiseho taratra le herisetra ndeha ataoko hoe herisetra zay ampiasain'ny fitondram-panjakana zay tsy mifanaraka akory amin'ny fietsehana sy ny fitaovana hoentin'ny etsy an-daniny zay moa le resaka hoe proportionnalité disproportionnel izy zany raha ny filage azy satria dia vahoaka maneho hevitra ampilaminana milahatra ampilaminana nefa tonga dia fampiasan-kery no ataon'ny fitondram-panjakana dia alohan'ny vahoaka hita maso andreny zavatra ireny horen-danitra fa zany ny zavatra misy satria fanehoan-kevitra zany dia sady malalaka no iantohan'ny lalam-panorenana no iantohan'ny reo fifanarahana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena ka dia tianay fotsiny milaza an'izay zavatra zay hoe dia miray fo zay amin'ireo zay maratra noho ny hetsika sy tolona zay iraisana naizanaiza misy azy manerina Madagasikara mampahery tompoko efa mijery an'izany tsika tsy eto angamba ny resahana zany fa dia ozy hoe tsy maintsy misy andraikitra zay raisy ny fitondram-panjakana eo anatrehana zavatra satria dia any aminy ny andraikitra no izany zavatra zany sora tompoko Sa tompoko le manana le rahavavy naratra vokatry ny tolona tetsy Akazomanga dia niala tamin'ny arian'ny bus izy dia voatifitra le grenady dia naratra mafy dia zao aty amin'ny AGRA zao zay feno dia feno moa fo satria tena naratra izy dia tsy napozina le zavatra ansiony fa nizao ny fiafarana dia sotratsika rehetra teo amin'ny lohany zany dia eo amin'ny faritry ny nonony hatraty dia nyty tanany ty may satria nialavany le bomba dia raha tsy nisy ny tanan'inona nohatra zany dia tena tratra daholo ny vatandray manontolo dia iny tratra ny rehetrarehetra sy aty ambany nonony iny dia ny tarehany dia ny simba daholo vokatry le lacrymogène zay zany dia tena manameloko an'le famonoan'olona satria tsy mety le izy satria ny malagasy ve mitolona dia vonoina ohatran'ireny fa tokony avela mba hampiseho fahafahansa zay rehetrarehetra mba atao fa tsy atao vonoin'olona ohatran'ireny tsy mety misaotra ny candidat raika amby folo zany zay amin'ny fanampiana sy ny malagasy miara-miaina fa tena tonga tokoa zareo nidojodojo teto amin'ny AGRA nitondra fanampiana sy nanampy anay rehetrarehetra amin'ny fitsaboana dia isaorana be da be nareo na foy ny zavatra rehetrarehetra izay omena rehetratika dia isaorana be da be fa tena Andriamanitra manankarota foana re tay anareo tsy maintsy mandresy ny tolontsika. Nandritra ny maro ihany koa ny nahitana tampoka teo fa nofoanana ny fanapahan-kevitra izay noraisin'ny préfet n'Antananarivo mahakasika ny couvre-feu porofo manambary fa tsy baiko tokana no milatsaka amin'ny préfet manoloana ny toedrara politika izay manomboka mafampana ankehitriny ary maro ihany koa ireo teo lohany
amin'ireo tompona ndraiky mpahefana maro samihafa. Nampiatso-panao gazety ny prefekturan'Antananarivo omaly ariva ary nilaza fa miatra eto Antananarivo ny tsy fahafahana mivezivezy amin'ny alina na ny couvre-feu. Niparitaka ny vaovao ary tampoka teo ny antso indray ny tompona ndraikitra ary nilaza fa nifoanana indray io couvre-feu io. Tsapa fa lasa taitaitra sy mikorapaka ny fitondram-panjakana ka mahatonga izy fanapaha-kevitra mevaovy izao hoy ny sasany. Sanatria resa-jaza atao tsy atao, omeko tsy ameko, hoy kosa ny hafa. Tsapa amin'izao ihany koa fa mety maro ireo manome baiko ka lasa misy baiko sy mifanohitra ny mibaiko. Fanina ny prefet sy ireo mpitandro filaminana hoy ny maro. Tranga izay ahitana taratra ihany koa fa samy teo lohany avokoa ary manamafy fa tsy baiko tokana no midina ao amin'ny prefet. Misy baiko samy hafa ary misy olona hafa ankoatra ny praiminisitra lehibe ny gouvernemanta any ambadika. Manary asina ny olona manana andraikitra ambony amin'ny fitandronan'ny filaminana ny tranga tahaka izao ary manaratsy endrika azy amin'ny fiarahamonina ihany koa. Ankoatra ireo manamafy ny endrika nitondranany firenena tato anatin'ny 5 taona ity tranga teny amin'ny prefet omaly ariva ity. Tsy misy fanapaha-kevitra matotra, tsy misy fomba fijery mazava ary teo amin'ny sehatra ny rehetra no nahitana taratra izany. Ny sehatra ny toe-karena, sosialy, indrindra ny politika. Tsy mahagaga raha tafiditra anaty fantrana lalina ny firenena sy ny vahoaka malagasy. Araka izany, tokony ahay mandray lesona ireo manana andraikitra fa ny baiko politika tsy ampy fahamatorana tahaka izao dia mampikorotana ny firenena sy ny fiarahamonina. Ary tokony hijoro ny olona napetraka amin'ny atoerana iray raha hita hoe tsy mandeha araka ny tokony ho izy sy izay ny anarany ary indrindra ny traikefananany ny zava-misy. Mba tsy ho tsangan'olona sisa ka handray izay baiko midina avy etsy seroa na hita aza fa tsy mandeha amin'ny arariny sy ny hitsiny. Iny aloha no hoentsika mamarina ny tapany voalohany teto anivon'ny famparahalama vao tompoko latopivavy dia rehefa avy eo mbola irosika anatin'ny tapany faharoa aloha isan'ny vetivetsika ataony ireto dokabarotra ireto. Papa, du 18 au 19 juin, achète Amour à plus de 1000 et gagne 400 mégas de data cadeau. Comble ton papa d'amour et partage tes moments forts avec lui à tout moment. Tu as plus de 30 minutes d'appel, 50 SMS, 50 mégas et un bonus data de 400 mégas utilisable à toute heure. Le tout à seulement 2000 arrières. Tape vite le dièse 322 étoile 32 dièse. Ina, dia vita amin'ny soja voafantina mba hampatsiro ireo karazan-tsakafo karakarainao. Ny menaka Ina dia ahitana oméga 3 sy oméga 6 ary ara-pahasalamana noho ny otrikaina entin'ny soja. Ina, ilay menaka manome tsirony nahandronao isan'andro. Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, misatra amin'ny 3 sy 4 arivo. Telma est fière d'accompagner l'UPRIM dans l'accomplissement d'une mission commune pour que chaque étudiant malagasy compte. Vaovao Banque Madagascar et l'université UPRIM forment un partenariat solide depuis 9 ans. Ensemble, libérons le potentiel de l'UPRIM. Tananamano Madagascar et UPRIM, main dans la main pour l'éducation de nos jeunes paramédicaux à Madagascar. Ensemble, rallumons la flamme de l'éducation à Madagascar. UPRIM a été l'un des pionniers du système éducatif à avoir été convaincu de la solution MVOUL. Nous nous engageons à maintenir cette collaboration fructueuse et à façonner ensemble un avenir éducatif brillant et sans limite. Vous aussi, décidez d'avancer aux côtés des grands. Rejoignez UPRIM. 5 filières au choix. Paramédicaux, droit, gestion et management, commerce et marketing, communication. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez UPRIM.
Izay ny makasika ny dokam-barotra dia tompo lasy tompo vafa dia taverindrentsika ny tapany faharoa hitanivy ny fampalalama vaoka dia mbola nasananao hatrany tompo lasy tompo vavy araka ny vaovaontsika hatramin'ny farany. Nanamafy hatrany ny antso efa nataony anajana ny zoma olona ampitsarana tsy misy atakandro ny fampiasan-kery sy ny fampidrangitana amin'ny endriny rehetra ny eo ny FFKM raha nanao fanambarana ny ariva teo ireto farany zay ny antso ihany koa ny fiangonana rehetra anokana 10 minitra itondranam-bavaka ny firenena ho an'ny andro ny rampitso. Taoriny ny fampiatsony FFKM nisy olo-tenany ireo kandida ho filoham-pirenena tetsy ampandrana androany namoaka fanambarana ny FFKM nanamafy ny antso efa nataony ny amin'ny siny fitonina sy hitsaran'ny fampiasan-kery tsy misy atakandro izay ataon'ireo mpitandro filaminana amin'ny vahoaka ankehitriny. Antoka atomombana hatramin'ny farany izao dinika irosona ho amin'ny fikatsahana vahaolana izao ny fisiany fitonina eto amin'ny firenena. Noho izany ny FFKM dia manamafy hatrany ny antso efa natao anaja ny zoma olona ka mpitsahatra tsy misy atakandro ny fampiasan-kery sy ny fifandranitana amin'ny endriny rehetra. Ankoatr'izay ho fiombonam-po amin'ny firenena miantso 10 minitra itrotronam-bavaka ny firenena ihany koa ho an'ny rampitso ny aonivon'ny FFKM. Ny fiasan'ny fivavaky ny marina dia mahery indrindra. Jakoba 5:20 tapany faharoa. Koa manentana antsika fiangonana kristiana hatrany anokana 10 minitra fitotronam-bavaka ny firenena rapitso alahady 9 Octobre 2020 anaova vavaka fiderana sy fanandratan'Andriamanitra isika ary koa ifona sy angata-pitahiana ho an'ny firenentsika anjakan'ny fiadanana izy tompo eto anivontsika ary aza manana inona na inona vahoaka ny favahana sy ny fifonana mba misaorana no entinareo manambara ny fangatanareo amin'Andriamanitra amin'ny zavatra rehetra. Itoy ny alatsinainy ny 9 Octobre ho avy izao ny fampitiniana sy ny fampionana FFKM nisy olo-tenan'ireo kandida ho filoham-pirenena. Nisy olo-tenan'ireo kandida izay nilaza hatrany ny fahavononany ho an'ny fampitiniana na misy tamin'izy ireo aza no nisintaka androany ho fiombonana sy ho firaisam-po manoloana ny zavanitranga teny Akianja. Ny safidy ny isitaka ka nivoaka ny hefitrano fivoriana ireo solon-tena ny kandida nampalatsony ny FFKM androany antony anehoan'izy ireo ny fimbonam-po sy ny firaisan-kina amin'ny zavamitranga teny Akianja raha ny zavanisy tamin'ity androany ity ireo solon-tena ny kandida ny isitaka ireo zay samy nanamafy hatrany fa vonona anoana ny fampitiniana maro samihafa. Manoloana ny fandratrana sy ny famonoana ny malagasy sy mpiray tanindrazana naneho ny evy ny ampilaminana teny an-dalambe androany naneho fiombonam-po sy firaisan-kina ireo solon-tena ny kandida tonga namaly ny antso nataon'ny FFKM itohizany ny fampitiniana androany. Araka izany nanapa-kevitra ny sintaka atao anatin'ny fampitiniana natrehana ireo solon-tena ny vondro ny kandida ireo. Niala tao anatin'ilay fivoriana zay ary ampanajana ny ray aman-dreny averiko ny mandeha tsy noho ny fiantson'ny FFKM akory ny alana fa ny zava-mitranga eto amin'ny firenena ka ho fanoerana ara-potokevitra n'izay zavatra mitranga zay dia tsy afaka ny antoko HVM iray latabatra amin'ireo olona zay mampiasa ny herim-pamoritana amin'izao fotoana izao ka ny teny atao anaty fivoriana hafa fa ny Akianja dia famonona, fanenjehana, fandratrana ny mpiray-tanindrazana. Azontsika tsaina ve zany hoe filoham-pirenena teo aloha olona efa 70 taona mahery no maratra amin'izao fotoana izao. Malagasy tsika io ahoana ny ipetrahanay anaty fivoriana hiatrika an'izany. Tsy ny FFKM ny diso averinay na mandeha fa na fijerevana an'ireo olona metsara velantsy fotsin'ireo ary zay me tolokony eo an'ny trehan'izany raha latsaka eto amin'ny firenena zany no anaovanay tena démarche toko hoe symbolique angamba nefa tena ara-potokevitra matotra mihitsy hoe raha ohatra hiala amin'ny setrasetra hiala amin'ny zao herim-pamoretana atao zao ny antony ivoriana nefa ny Akianja potehana ohatr'izao ny firenena dia tsy afaka ny iray latabatra amin'izany ny antoko HVM. Noho ny fahefana ara-panahy izay ananany eo anivon'ny FFKM dia mino izahay fa misy afatra iampita any amin'ny tompon'andraikitra amin'izany fampiasa-kery amin'ny vahoaka ny lahatra ampilaminana mitaky ny rariny sy ny ara-dalàna ary miaro ny fiandrianam-pirenena.
izay no apetrakay nazava be nazava ny nolazainay tamin'ny ray aman-dreny ny FFKM hoe tsy manakatona varavarana ny antoko tsara tafina ary vonina ifampidinika lalandava ary mbola manantena ny fampitafa sy ifanakalo hevitra amin'ny fitadiavam-baolana fa ny anio ity aloha dia ny situna kely mba anamariana ny tsy fankatoavanay ny tranga izay niseho androany. Tiako marina aloha zay tsy miala amin'ny fandaminana médiation zany ataon'ny FFKM. Isaovana be deabe ny FFKM ary tena hoe mitady vaolana foana rehefa misy crise politique ohatry mankasitraka azy roa mihitsy zay fa nangataka fotsiny zay mba hiato kely fotsiny androany fa andray anjara zay satria tena hoe mba asio ihany koa ngefa tena hoe ny candidat président Marc Ravalomanina zao anisany be deabe naratra anisan'izay zary ny sasany candidat sasany mbola fanendrehana to misy endrehandrana any mba anehoana ihany fa dia izy tinge hetsika pacifique milamina angeo hetsika io e tsisy tokony atahoran'ny fanjakana mihitsy fa tena milamina io dia maninona no atao an'izany zay zany le démocratie tena tsy voaje eto amintsika zay ny tiana hipetraka amin'izao fisotorana kely zao mba iraisanay inona amin'ny candidat ketra fa zay akory tsy miala saoana ny FFKM tsy miala zay mbola heverina eo zany. Ankoatra ireo solitenany vondron'ny candidat namaly ny antso nataon'ny FFKM androany izay naneho firaisapo amin'ireo teny ankianja namoaka fanambarana ihany koa ny CSS Sampanantananarivo ary manameloka tanteraka ny fihetsika feno abibina tsy roa amantany ataon'ireo herim-pamoretana aoka ho ajaina ny tany tandalana ny demokrasia ary ny fihavanana malagasy hoy izy ireo tsy misy na iray aza mahazo tombony ao anatin'ny fifandrafiana sy ny ampody izy toerana araka izany miantso ny tena mpitandro filaminana izay sisa manam-panahy CSS tsy hanaiko ho fitaovana hamonina andratra ny mpiarabelona eto amin'ny firenena fa ho sa hiaro ny fiandrianam-pirenena ny firaisampirenena ary ny sotoavina malagasy mila mahay mifampiaino isika malagasy mila mifampitsimbina ary miara-mametraka vahaolana tena malagasy ho an'ny firenena malagasy mankahery sy miray tanteraka amin'ireo izay naratra sy simba fananana hoy ny CSS namarana ity fanambarana ity ary ny mitabe tsy laniny mamba. Anisan'ny mpikarakaragetsika hafakely ao Mahajanga ny tianay event. Isan'izany ny fampitana ny fitiavana mamy ho an'ireo olona akaiky ny fo izay arahana fanomezana tsy ampoizana. Ohatra amin'izany ity surprise anankiray tamin'ny tsingeritaonany vehivavy ankizivavy anankiray tao Mahajanga ity. Tohina tanteraka ny fo latsaka ny ranomaso mpifaliana ny ivana izay feno 17 taona ny andro ny 5 Octobre tsy nanampona inona na inona avy any am-pianarana niaraka tamin'ireo namany niotsenainy izao fanomezana mahafinaritra narahina afatra feno fitiavana izao. 5 Octobre 2009, c'était un jour très particulier pour moi car ta naissance a comblé ma vie. Tu as fait de moi la maman la plus heureuse. Aujourd'hui, malgré la distance qui nous sépare, je veux que tu saches que je pense beaucoup à toi et que je t'aime tellement. Ma fille unique, même si je suis souvent loin de toi à cause de mon travail, je veux que tu saches que tu es ma raison de vivre. Heureux anniversaire, ma fille chérie. Ta maman qui t'aime très fort. Merci maman, je t'aime beaucoup. Tu me manques. Et je te promets que je vais réussir dans tout ce que je veux faire. Naharay afatra sy firariantso maro avy amin'ireo namany fianakaviany indrindra ilay reny malala izy ireo havana avy andilam-bato ivana ka feno fihetsepo tanteraka. Les surprises rehetra nataony tianay event aloha tena touché fou be le izy tena j'étais vraiment très touchée de ce qui s'est passé et je vous remercie tous de m'avoir souhaité un joyeux anniversaire aujourd'hui parce que ça fait vraiment chaud au cœur de voir qu'il y a des gens qui m'aiment bien et que j'aime aussi en retour. Il y a maman qui est très loin, qui me fait cette surprise. Je l'aime beaucoup, même si elle n'est pas là. Et j'espère que ce petit message, elle va le recevoir, elle va le voir. Et elle va être très contente aussi. Ani Canada i Claudia no mampita izao fitiavana mamy ho anjanany eto Mahajanga izao
tamin'ny alalan'ny Tinay Event. Tiana Event dia organisateur na événement surprise eto Mahajanga, izany hoe tout ce qui est événement na anniversaire na reconnaissance tsotra. Zay zany miorganiser an'ilay surprise dia anatin'izay misy instrument miaraka amin'ny hira dia le teny tianao ampitaina amin'ilay olona ihany koa dia afaka soloina tena, afaka manao cake monnaie zay, afaka manao bouquet ihany koa, dia gâteau ihany koa afaka ataonay sy ny maro samihafa. Ho anao koa ary antsoiny Tinay Event 038 53 457 33 raha te hampita fitiavana mamy toy izao ianao amin'ireo olona manandanja aminao eto Mahajanga. Ny marina teo ihany koa no nataony fampahafantarana tamin'ny fomba ofisialy ny fisian'ny hetsika SAM na ny salon des acteurs économiques de Mahajanga izany ho karakarainy ny tranobe ny varotra sy ny industrie ao Mahajanga ao. Ny Seperina Jony sy ny fambolena no tena omendanja amin'ny fotoana io ary mpandray anjara manodidina ny zato no vinavanaina andray anjara raha toka mpitsidika maherin'ny 10,000 no andrasana hitsidika ny hetsika ao anatin'ny efatrandro misesy. Ho tanterahina eny amin'ny bord de la mer ny Mahajanga ny 9 hatramin'ny 7 ny volana Octobre izao ny salon des acteurs économiques de Mahajanga na ny SAM andiany voalohany izay karakarainy ny tranobe ny varotra sy ny industrie eto Mahajanga. Etsika izay natao indrindra anomezana lanja ny sehampiarihana ny jono sy ny fambolena. Ny lohahevitra voatazona amin'ity édition voalohany ity moa zany dia hoe agriculture et ressources halieutiques, levier de développement de la région Boeny. Ny fambolena sy ny arena an-dranomasina io no arena voalohany eto amin'ny faritra Boeny ka zay natonga anay zany nitazona an'ireo lohahevitra roa ireo. Le tanjona moa zany dia tena araka ny teny vahiny hoe miprofessionnaliser les événements zay ho karakarainay hoe tena manaja an'le thème koa zany zay satria resy lahatra zay hoe zay koa anisany isaritanay an'le mpandray anjara rehefa tandrify amin'le thème zay tapaka le participants anatin'le événement. Trano eva manodidina ny zato io no empreinte ny vokatra mandritra io efatrandro anatanterana ny etsika io ka ny 70 isanjato ny stand dia efa voafandrika avokoa. Rariny loatra angamba raha hoe ny orinasa zay eto anivon'ny faritra no amena lanja voalohany nefany tsy mijanona amin'izay ihany koa zay satria haitsika koa hoe ny traikefa ny lalam-barotra tsy maintsy erahana amin'ny orinasa tao amin'ny firenena na any ivelany ka misokatra ihany koa le etsika zany ho an'ny orinasa manerana ny Madagasikara sy orinasa any ivelany. Anisan'ny tanjona avohitra mandritra ny SAM ny 9 ka hatramin'ny 7 ny volana Octobre io ny anjara andraikitry ny mpandraharaha amin'ny fampandrosoana ara-toekarena ary betsaka noho izany ny orinasa nanome fitokisana ny mpikarakara. Isaoranay manokana eto ny société Telma zay sponsor officiel, isaorana ihany koa ireo partenaire rehetra eo ny association Majengatsika Jaby, Banque BNI Madagascar, Banque of Africa, eo koa ny MSC, ny société Vima ary ny société Majenga Zorus. Isaoranay izy ireo satria misy ny fatokisana ny chambre de commerce et d'industrie ny Mahajanga, misy koa ny fatokisana ny comité d'organisation matoa izy ireo nanaiky nanoana. Isy ihany koa ny trano eva ho an'ny fizaham-pahasalamana mamaim-pony mandritra io fotoana io. Ny SAM dia anisan'ny tombony sy ho fampivondronana ary ho fitadiavana lalam-barotra ho an'ireo mpandraharaha ara-toekarena. Isy ihany koa ny fandraisana anjara mavitrika ho an'ireo avy ao amin'ny nosy Mayotte sy ny nosy La Réunion mandritra io fotoana io. Maranatsika ny fampalalamba avao amin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy isan'ny nanao fanambarana manamelika ny fihetsiky ny mpitondra fanjakana ihany koa ireo mpanohana ny candidat avy amin'ny faritra maro samihafa. Milon'izy ireo ihany koa ny hery famoritana ataon'ny mpitondra fanjakana sy ny fandratrana olona manao ny hetsika ampilamina. Magnoloana ny toe-drava misy eto amin'ny tany sy ny firenena tsy afaka anginy fo zay solotegna collectivité candidat eto ambanja ary magnano zao fanambarana magnaraka zao. Voalohany magnameloko tanteraka ny fandratrana olona ataon'ireo zandary sy ny olo mpanome baiko azy ireo noho ny fikatsahany tombotsoan'olo ny candidat tokana. Faharoe magnameloko ihany koa ny fisamborana olo zay maneho hevitry ankalalagna sy ampahamarinana. Fahatelo
takinay ny isian'ny fifidianana madio mangarara ary ken'olo jiaby ka noho zany soloagna CS na cour électoral spécial ny seny sino ratsa mangekany mba hahalavorary ny fikirana ny lisy fifidianana ohatra olo efa ela mbola hita agnaty lisy fifidianana eto ambanja olo araiky nahazo karaha fifidianana telo ary bureau fifidianana telo samby hafa eto ambanja efa ampiosignavigny mialohany olo zay angala karaha fifidianana agny amin'ny fokotany ampiosignavigny lisy fifidianana fa efa takinay ny fitsanganany gouvernementa fiaraha-mitantana mba tsy hisiany fitanilagna masigny tanindrazana natao teto ambanja ny anjoma taogno 2023 amby magnano siny eto ambany zay solotegnany collectif de candidat eto ambanja sambirano izay ihany koa no entsika mamarina tanteraka ny fampalalama vaovao tamin'izao alina izao tompoko lasy tompoko vavy isoraka anatina tokantrano naraka ny vaovaontsika hatramin'ny farany mipetraka ny veloma rapotafa mandrapiresaka amin'ny manaraka ny tompoko lasy tompoko vavy dia mirary farany herinandro sambatra ho antsika rehetrarehetra veloma tompoko Ina, plus raffiné que jamais. Ita, huilerie industrielle de Tamata, Isacham Telsuluariv. Vous a présenté Ni Vaovao. Kokota iray le sahala amin'ny ronono iray very kakao koko mofo dipaina tapany izay mitondra hery sy tanjaka mandritra ny tontolo andro andramo fa tsara lavitra noho ny afo. Vous a présenté Ni Vaovao. 5 filières au choix, paramédicaux, droit, gestion et management. Uprime manolotra ho anao teo ny fampalalam-baovao. Investissez dans une valeur sûre. Choisissez Uprime. 5G Batelma, des actualités uniques, dynamiques et renversantes dans le journal TV.